how to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Avy aty amin'ny studioan'ny empreinte image no anolorana anao ny araba miaraka amin'ny mbola tia narakotoarivontsika amin'ity anio ity misaotra betsaka manokatra varavarana ho an'ny TV plus ho an'ny clapboard misaotra betsaka ihany koa namaly ny antsonay eto amin'izany fandarana izany. Misaotra anao Israel dia miarabanao ihany koa Israel dia miaraba ihany koa ny mpijery rehetra any tokantrano any. Ye raha tsy ahivintsika kely efa nisy ihany fiona tamin'ny mbola tia narakotoarivony tany amin'ny 19 sy 20 tany ho any rehefa mijery rakitsary maromaro tsika dia mahita an'izay soratra izay empreinte image ny logoany ohatry ny karazana objectif ohatrohatr'izay tsy diso ahako misy an'izay mihitsy ary ny fitaovana eto ho idirantsika izay resaka fitaovana izay satria dia aty amin'ny studio mihitsy no mihaona andao aloha ampatsiahivina ampijery ihany izy tokoa mbola tia narakotoarivony nanahoana ny taty aorianan'ny clapboard taorianan'izay hoe 19 sy 20 ny akarana fandaran'izay.
Sotranao na ny fitenenana ny tena marina ny empreinte image zany efa elaela ihany dia tao anatin'izay fotoana izay a dia nisy ny zavatra izay tsy maintsy navozina teo amin'ny lafin'ny fitaovana teo ihany koa nandray ireo tsikera maromaro izay nisy satria za tamin'ireo fotoana ireo dia nandalo ihany koa ny fianarana vitsivitsy izay tamin'ny internet e zavatra ohatr' izany be lehibe ny formation zany tsy maintsy hoe ny lalovana ny resaka fampiakarana ny fitaovana ihany koa tsy maintsy no natao zany ny fanatsarana rehetrarehetra satria ny tena dia hiditra tao anatin'le sehatra efa nazavaina ombeniombeny moa zany hoe mbola tiana rakotarivony hatramin'izay dia tao anatin'ny resaka klipy fa ny amin'ity androany ity dia ho azavaina indray fa eo ihany ny resaka klipy fa ny voatra ary ny ezaka hatrany zany hivelatra ihany koa ny zavatra rehetra afaka ataonay atao amin'ny empreinte image mihitsy moa zany araka ny tseviko teo 2014 no hoe ny vahiny a tamin'izay mbola tadidiko na dia efa elaela ary nisy le trano a na ny azo lazaina ihany mbola débutant tamin'izany ankehitriny aty amin'ny 2014 tsika amin'izao fotoana izao na le hoe empreinte image efa hita matetika miara-miasa amina mpy rehefa matianina miara-miasa amina anarana efa fantatra miara-miasa amina olona maro tsy ankanavaka miditra kely eo amin'ny resaka fitaovana studio ato amin'izao toerana misy anay izao ny studio izay esany mbola tiana maromaro izy ireo fa tsy mbola tiana rery moa zany ao anatiny aty amin'ny resaka fitaovana ihany koa nisy fanavoazana hoy ianao teo maromaro na ny drone ary zao drone anankiroa ny eto mety efa misy enjikenzika ihany koa any amin'ny asa manao nasana ahoana ny ao anatin'izay na mbola tiana sy ny fitaovana sy ny empreinte image mihitsy ny empreinte image moa zany a dia miezaka hatrany mivoatra ary manome fahafapo ihany koa ny manodidina azy sy ny izay rehetra kahitra hoe maniky ny asa taminay ka izay mihitsy nampatonga anay hoe nanampy ny fitaovana satria maromaro hoe zavatra izay tsy maintsy enjehana ao anatin'le fotoana anankiray zany mety possible mety misy mariage anankiroa na anankitelo sahala amin'izay dia mety ihany koa amin'ny fotoana iny mety hoe misy ny mariage dia afaka manao clip ihany koa izay aloha zany ny lafiny anankiray hoe nampatonga reto fitaovana reto tsy maintsy hoe nampifanampiana ilay izy ary tsy maintsy ihany koa natao mba hanaraka ny toetrandro araka n'izay dia etsika ilany koa moa zany ny saina ihany koa efa manomboka hoe miezaka ny anatratra n'izay tanjona izay hoe mba hanomezana iza aloha le empreinte dia iza le design amin'le fitaovana misy etikety avokoa manko le fitaovana zareo a misy etikety empreinte design mpiara-miasa ekipa ray ho azavaiko kokoa ny empreinte zany a miandraikitra ny resaka sary manontolo miandraikitra ny resaka sary photo sy vidéo dia ny designer indray a dia miandraikitra ny resaka impression an'io sary io zany hoe famoahana anazy amin'ny taratasy na famoahana anazy ihany koa amin'ny CD famparitahana ny sary zany hoe zahay zany afaka miandraikitra ny manomboka de A à Z amin'ny resaka projet to dia asa feno zany ihany tompoko hijery kely sika an'izay asa sanganasy zay a hijery sanganasy sika zany hoe clip aloha nijerentsika zao fa mety hihoatra an'izay resaka rakotsara zay tsika rehefa avy eo ihany
I Gesù mahita antsika tsy endriky sy tsy mankato rano masoveno itiavany anao Gesù nenaonsanao Jesosy androany dia te hilaza aminao hoe tiako ianao satria tsapako fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao anao ary na miainao azy dia nafonao anao ka androany Jesosy dia tsy salasala ntsony fa teniteny tiako ianao Jesosy androany dia te hilaza aminao hoe tiako ianao satria tsapako fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao anao Alefa a Bible Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white.
What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautifully white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. Ooh, you look so beautifully white. So beautifully white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautifully white. You look so beautifully white. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautifully white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. You look so beautifully white. Nanaraka cliptsika teo izay nitotsany mbola rakoto arivony avy eto amin'ny empreinte image. Nanaraka ihany koa tsika tao aorianan'izay mariage, fanambadiana, sary fanambadiana vidéo, zany hoe proof reny hoe tsy mionona fotsiny amina asa ray fa mivelatra amina tetikasa maromaro mihitsy mbola tiana rakoto arivony sy ireo mpiara-miasa aminy nareo anatin'izay le mariage kely mba tiako hijanonana vetivety fotsiny maro dia maro ihany ny ireo mpanao mariage efa nivahiny teto amin'ny fandarana maro dia maro na mbola tsy nivahiny teto amin'ny fandarana ary ny eto Antananarivo fotsiny aloha resahana hoe maro dia maro vidiasta miompana any amin'izay resaka mariage izay raha ny fomba fiasan'ny avy eto amin'ny empreinte sy ny design manahoana kosa ianareo eto zany amin'ny fomba fiasa amin'izay hoe resaka mariage izay fotsiny. Ny anay moa zany fomba fiasanay voalohany indrindra aloha mihoana amin'ilay mpanambady zay mihoana mivantana amin'izy roa zany dia tsy maintsy zay manadiady ary tena mamotopototra ny hoe ahoana sy ahoana ny goût no eritreretin'izy mivady ho amin'ilay mariage. Ohatrany ahoana ny fandaharam-potoana, manahoana ihany koa ny lafiny hoe inona no andrasan'izy ireo aminay. Efa misy moa zany efa fantany hoe andrasany aminay efa hoe misy hoe qualité efa tsy maintsy andrasany aminay zany hoe ty qualité efa tsy maintsy andrasany aminay fa na zany aza nefa itianay foana ifampiresahana ahafantaranay hoe zao no ny zavatra tadiavan'izy ireo zany. Matetika mantsy misy zavatra imprévu eny tena eny zareo zany hoe misy fihetsika tampoka ohatray dia iny nefa ny miezahana mihitsy no captureny ny émotion-any sy ny hoe zavatra rehetrarehetra mety hoe tsy ampoziny koa nefa zay tsy maintsy hoazonay eo anatin'izy na sary io na ihany koa vidéo ohatr'izay dia eo anatin'izay zay dia manontany izay resaka izay dia après zay mivory indray zay entre samy zay eo anatin'le équipe manao mariage zany mivory zay ny amin'ny hoe inona no fanatsarana avy aty amintsika, inona no azontsika ho atao surprise koa an'izy mivady inona ihany koa no hoe tsara tonga n'io fotoana anankiray sarobidy io ho tsaroan'izy mivady hatrany
ary tsy ho adininy mandrakizay satria izy raha mijery an'io mariage io izy ka ratsy le izy a dia tadio fa sarotra be aminazy mbola hijery an'iny fa ka tsara le izy a dia satrony foana hijery sy hoe amerina ny fotoana anankiray zay nanaovany an'le mariage ohatran'izay. Le za io aloha izavy Saint Valentin ho avy atsoatsy monko maro dia maro ihany koa ireo mpanambady misafidy hoe hiditra amin'izay amin'izao voalohany taona izay a ninona tenenina hoe olona ray olona olo zany mpivady a samy manana ny tiany amoahana an'izay hoe lanonam-panambadiana izay a samy manana ny eritreriny samy manana ny namany ihany koa hoe ianona nanao mariagenay dia dana mankany amin'ny anina ianona isan'ny hoe misokatra amina fiaraha-miasa hafa ve ny empreinte sa tena hoe nareo ao anatiny dia nareo le miady hevitra reny ihany tsy maintsy reny tsy maintsy miditra amin'ilay contrat. Ya izay mihitsy no mahasamihafa anay zany satria izahay dia afaka ihany koa miara-miasa amin'olona be dia be zany hoe amina orinasa hafa zany tiako tenenina izahay zany tsy mikombona zay hoe izay ihany no afaka miara-miasa fa izahay dia tena mivelatra be mihitsy izahay afaka miara-miasa amin'olona sokajin'olona rehetrarehetra zay raha ohatra hoe raha isika hoe amin'ny lafiny hoe samy mpanao mariage ihany aloha resaka io dia afaka miara-miasa amin'olona be dia be satria matetika raha eo amin'ny lafiny mariage fotsiny zao zay afaka manao zay ny location drone ihany koa ataonay ao anatin'ny servicenay daholo zany rehetrarehetra zany manao ihany koa zay prestation amina olo-kafa zay namana Madagascar design dia manao mivelatra be zany zay amin'izay lafin'izay kanefa ny efa mipetraka ihany moa zany le hoe ianao manana ny anao ihany koa fa zahay zany tena hoe mivelatra dia raha eo amin'ny lafiny indray maromaro ny olona ohatra hoe manontany hoe ahoana ny ananovana zay fa izahay zany tsy mikombona zay ny tiako tenena fa mivelatra tsara mihitsy zay raha amin'izay fiara-miasa amin'olona rehetrarehetra zay. Ato aminareo moa zany misy droniste za moa zany droniste dia misy ihany koa mpiara-miasa droniste ato aminay ihany fa za koa anisan'ny droniste ao anatin'le izy. Eny ary hijery any amin'izay resaka mariage zay tsika dia sady todika ihany koa mekinofina mariage zany sambany ngamba zay vao isy an'izany eto amin'ity fandarana ity hoe manahoana ny fiomanan'ireo ekipa maka an'ireny lanonam-panambadian'ny tsirairay ireny a avy eo tsika mitohy hatrany resaka avaty amin'ny empreinte studio hatrany. Quase até lá uma mãe de vídeo, né? Ele vai tunir todo mundo lá bi, se que mais todo mundo lá bi, ele virou de bater aqui, ele faz só um segundo para ele não tunir tudo lá bi, isso. E assim se que mais é afixo, se que mais tudo lá, sabe isso? Um amigo meu, ele tudo ali, bem isso, se que não tudo lá sobre isso, se não assim, ele não tudo lá sobre se não Sebab dasarnya aktif di conditionnya berarti itu ini yang tumbuh kecil ya teve Newton na mão fazer drone di mais di Ini biasa di fuel di drone na bati sana di ulah bati apa sana di drone na bari
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Mekinao fa nizana resaka hoe lanonam-panambadiana na couverture na mariage, zay no hitantsika teo iny, reny sarina rahantsika teo a, mbola tiana rakotoary vony. Izy ny vahentsika zany hoe raha fitinana ny resaka tany aloha dia miara-miasa ary misokatra amin'ny na ekipa samihafa mihitsy ary zany no atson'ny mpanambady dia mahavita miara-miasa amin'izay, fa misy ihany ny briefing karazany hoe fifampiresahana meloha zany a, na io any amin'ny mpanambady na amin'le ekipa melohan'ny tena tournagen'ilay andro lehibe. Fanontaniako nefa dia hoe laza ianao tsina teo le empreinte image sady misy an'le design miara-miasa nareo anatin'izay, le asa ve tena mionona fotsiny any amin'ny resaka sary, feo, photo, vidéo, clip, mariage, samba efa maro dia maro manko zao ny événement na ny mariage efa misy salon de mariage, resaka événementiel zany manao indray nareo anatin'izay, fitrandrahanareo tsy ianao anatin'izay, fihavanareo ihany koa. Zay moa zany a dia tsy mionona amin'ny resaka hoe mariage fotsiny, fa efa tafiditra ao anatin'ny événementiel zany, ataonay daholo rehefa tonga dia resaka événement zany a, ataonay avokoa rehefa resaka hoe zavatra mila ho mémorisena zany ho tsarovana ny aoriana,
dia rakofanay avokoa zany hoe couvrienay avokoa ary ataonay avokoa zany rehetrarehetra nefa tsy miona fotsiny zay amin'ny resaka hoe mariage etsy amin'izay anankiray zay koa dia tiako tsindrina kely ny mariage am'izao ny mariage moa zany fany hoe ny événement am'izao mantsy tsy mitovy amin'ny taloha tsony hoe mandeha ianao dia mitondra caméra dia micapturer fotsiny zavatra ohatr'izany fa mila minimum na qualité mila minimum na cadrage resaka connaissance na cadrage dia eo ihany koa ny client am'izao efa mitaky ny resaka travelling ny mouvement tout et tout tsy maintsy hoe zay zany anisan'ny trandrano anatin'ilay izy luminosité ana sary ny client zany efa manomboka mitaky izay zavatra am'izao dia zay moa zany efa miezaka hatrany ihany koa ny amin'ny hoe any fahafapo satria ny anay zany zao tsy mionona fotsiny zay amin'ny hoe olon-tsotra no miantso fa na orinasa na zavatra ohatr'izany dia efa misy ihany koa nefa miantso ary hatramin'izay aloha tsy mbola nisy hoe tsy afapo fa tena hoe afapo dia ohatr'izay foana ny fitondranay zany na misy koa nefa anniversaire zavatra ohatr'izany na ihany koa micouvrir live ihany koa zay efa nanao live ihany koa zay dia reny zany dia atoanay zay mihitsy ny tena tiako iviana tamin'ilay fanontaniana manko hoe ny amin'izao fotoana eo ilay lanonam-pianakaviana batemy fahoriana ary mariage ireny miantso fa eo ny orinasa ihany koa efa misy ny orinasa nefa matetika mapetraka na io any amin'ny resaka spot publicitaire na io couverture na rehefa hoe orinasa fotsiny ny orinasa rehefa miresaka orinasa nefa miresaka ny any amin'ilay hoe manara-dalàna ny staty sy ny sisa zay ihany koa tokony efa ho atsidika amin'izay satria maro dia maro nefa maro dia maro no manana fitaovana raha ianareo aloha zao na zay ary matololo mahita nareto manodidina reto ny jiro tena efa ao anatin'le kalitao farany ika farany ny fitaovana manodidina ny rel sy ny sisa efa any zany fa manahoana kosa raha ny orinasa le efa misafidy hoe ao anatin'ny ara-dalàna ve nareo aiza ho aiza ny empreinte amin'izay fotoana izay ny empreinte aloha zany dia azavaina fa ara-dalàna miorina raha-mpanjakana ny empreinte sy ny designer zany spot zany zao ohatra hoe raha anao spot publicitaire zany hatramin'ny resaka son hatramin'ny resaka infographie efa nareo daholo hoe miandraikitra azy izahay empreinte image zany dia miandraikitra manomboka any amin'ny fanoratana ny scénario hatrany amin'ny famoahana anazy na mila voix off na zavatra ohatr'izany dia afaka iandreketanay avokoa zany rehetrarehetra zany hatramin'ny graphisme sy ny karazany zany iandreketanay avokoa zany hoe fa sady studio son zany ty misy atsika ty ie misy zany ny sampandraraha atao anatinay miandraikitra ny resaka son zany hoe izahay zany amin'le hoe ma-empreinte anay zany dia manao ihany koa zahay ny rehetrarehetra mihitsy ao anatin'izany ny son zany hoe satria moa zany zany dia afaka manao afaka miara-miasa aminay zay zany tsy nenay zany tonga dia de A à Z ohatr'izay zany afaka atao zany zay ketraketra zay dia eo ihany koa ny artiste misy ny hoe mangataka duplication dia afaka miandraikitra ny duplication ihany koa zahay ao anatin'izay eny ary iverina amin'izay ary sika any amin'ny fiaraha-miasa nareo sy ny artiste mba hangataka natao moa izy ty ary hita hoe mahafinaritra no miresaka azy hoe mba inona moabora anao fa moaboasana antsika amina clip anankiray mety clip mety ozy izy mijery hoe ay ve zareo nanao an'izany mangataka clip ny empreinte mety ray na roa tsy haiko izay anomboantsika anazy anankiray jerentsika zao dia aloha ianao tompony no mitantara hoe ohatrohatr'izao ny nanaovana ny tournage io nanahoana ny angany sady jerentsika le clip nanatino mitenu wenu tunne fatekwe nana kure ne fante ne notamzan wele tike sinoti sparanzan indrisa ne fale vuati natinunge isanandro na watu fatima dry tekwe manina kai ina wate na masusta manoze aftenden fona ale tu figurano now aida nenzara now ale nitikeru ilamine sama ai mutfanine isai kusanye
zange saiko zange tanamtambe anao itsone mapa mange any aminazy toko fitakany anao laingalangy samay samatady an'izay miainga eo sio mamay anao fa zako mandoa na tsisy anao ary sambola mijoro pombo vilady matoky valeuran'ny aty mbola betsaka ny asolo andry za tsy mitamby tsy miraikitra mivevavy mavandy ataoko felomena fa zaho atsataalana ka hoe andranao ny mety mitady vavao aleo tsofiky rano anao ahitany anjaranao aleony tsika roa ilamine sama ay moty fanine de zaiko zany zaiko zany zaiko zany tanamitamby anao itsone mampamange any aminazy tsisy rarahiko anzany fa zay ataonao any tsisy rarahiko anzany fiainako toizako ihany aleo tsofiky rano anao ahitany anjaranao aleony tsika roa ilamine sama ay moty fanine de zaiko zany zaiko zany zaiko zany tanamitamby anao itsone mampamange any aminazy zaiko zany tanamitamby anao itsone izy ty moa zany a zao a clipny Pitleo de ty clip ty somary bebe zavatra imprévu zay izy ty fa na zany aza totososoma tsara ihany le tournage ary hoe anisany hoe nahafapo anazy tao anatin'le izy satria izy moa efa fantatsika ihany hoe ohatran'ny ahoana ny sehatra misy anazy moa zany sy hoe ny fahafantarany olona anazy de tao anatin'io nitatakan'io clip io a de anisany ohatrany hoe clip anankiray zay tena hoe nitadiavany mouvement na caméra zany izy io zay ny tena marina satria izy zany tsy ty sary tsy en mouvement zany izy de mihetsika daholo ny sary tao anatin'le izy ary tao anatin'izay moa zany somary hoe tamin'ny voalohany a somary hoe tsy de zatra kely ihany fa le fitaovana moa efa nisy tato aminay le fitaovana gimbal crâne 2 zany am'le fanaovana le izy fa le hoe tsy de nazatra anazy zany le goany hoe tonga de mouvement amin'ny voalohany hatramo farany de fa koa manarakarak'izay koa efa saika nisy problème kely tamin'ny resaka fotoana koa zay tamin'izy io fa sofa tanteraka ihany le fotoana nanaovana anazy fa de anankiray koa izy ty nanomboako tamin'ny resaka hoe couleur somary maka style film zany somary cinéma zany le couleur nytadiavin'ny Pitleo tamin'izy ty de anankiray couleur zay somary bleu zany somary ty l'Indorange zany tiako tenena de anankiray ihany koa nanehoana ihany koa tao anatin'le izy hoe mbola tsy de nisy clip tato aminay zany tsy mbola nisy hoe clip hoe natao hoe nisy ao anatina studio de azo ihany koa ny fitaovana rehetrarehetra fa ny zavatra nafinaritra tamin'izy ty de izy nangataka ny amin'ny hoe aleo ho hita le fitaovana hoe inona avy nampiasaintsika tao anatin'le izy ary apotro anatin'le tantara le izy satria zay tamin'ny nanokatra scénario an'izy io aza de tsy de tena hoe nieritseritra ny asinan'izay le izy fa tonga taty amin'ny studio izy de nieritseritra izy hoe alao hipotra le izy de anisany nahafaly ihany koa zany zay zavatra zay hoe mba manana fijery hafa ihany koa zany Sounds united, Aleko yan sisana wade milamindaminani saigwe Aleko mena sisana urawe itali wani aigwe Raze mumbatika terwa lufuani Wetu anarakano wini mandeani Raze mumbatika terwa lufuani Wetu
tsy mampaninina raha manarotsokery rano stylanao miainga mihitsy ny eo antsafery mitady anjanaka am'izay ho titilera milongolongo vao teneny nefa haiko parker fangano fiainanao avitany sidrany solo matoenao voasivana ianao zay ny defo disokary anao raha anangana sekta tsy anaty feu de match no vily amy spekta ka tsy ampafiry nefa teo ianao lofazam-babesa afaka mangorony entana kofatsy te ilaina miletika anarina ho afanaiza en devant very ny permanao atsy afaka dissolvant be fo enao de maniny tsy faly enao de manginy zaraiko alohany karatra tsy ilaiko fa areko ianao amafoko ianao io fa afaky ho antalo aleko ihany tsisy anao de mila mindaminany saiko e aleko miaina tsisy anao raha hoe hijalijaly hoany haiko e raha zay momba tsika tairo alofoany hoeto anaraka anao igny mandehany raha zay momba tsika tairo alofoany hoeto anaraka anao igny mandehany. izy ity ndray a clipny 112 ity manao R&B zalahy reo a dia anankiray faharoa hoe nampatonga anazy safidiko ihany koa dia izy somary nitaky zany zavatra somary ivelany kokoa zany hoe tsy hoe kory hoe manandra tena ivoakany any ivelany akory fa hoe nitaky zany zareo hoe qualité tsy eto madany no tena référence zany fa clipy ivelany dia nanao défi kely tamin'izareo a dia taty mba hitako aloha zany le défi dia hitako hoe afa-po koa zareo a dia anisan'ny nahafaly anazy zay zavatra zay hoe nioatra noho ny zavatra nieritreretiny zareo zay mihitsy koa zany zavatra niresany zareo nioatra noho zavatra nieritreretiny no zavatra nitranga sy ny hoe rehetrarehetra satria tamin'ny izy ity koa zao dia tsy maintsy nampiasa mouvement zany hoe traveline foana dia io koa moa zany efa hitako hoe tendance tamin'ny alina mihitsy tamin'ny alina mihitsy le clip extérieur ihany koa ny toerana ya dia ao anatin'izay moa zany a za zao no cadreur sady réalisateur sady cadreur réalisateur no monteur fa na zany zany efa misy hafa ihany koa ny andraikitry roa hafa koa zany a efa manana ny andraikiny akory hoe resaka lumière ohatr'izay zany dia miandraikitra ihany koa izy ny resaka hoe ohatry ny ahoana ny placen'ny artiste manahoana ny koa ny indraindray eny tsefatsefany eny afaka ihany koa zay miandraikitra ny maquillage ny artiste raha ohatra ka hoe vehivavy le artiste
miditra amin'ny tapany farantsika miaraka amin'ny mbola tia narakotoary vony avy aty amin'ny empreinte image hatrany zao studio misy anay zao apatsahivina fa raha te hiara hiasa aminy zany nareo a dia efa misy aty studio na son na feo na antsara io a efa nisy clip maromaro nijerentsika teo a mpanakanto maro izay efa fatadaza efa niara niasa le mpanakanto zay marina ve lasotro zay foana le fanontaniana moa zany fa aloha tena tsorintsika mihitsy hoe voafetrany mifidy gadona mifidy toerana hoe tsy maintsy eto Antananarivo ihany tsy maintsy manodididina eto ihany na tournage manahoana sy manahoana urbaine ihany mba mandray an'ireny le inona le ankizikizy amin'izao manao cover le tsy voatery olo patatra ve ya izahay empreinte image aloha zany a tsy manavaka mihitsiny ary hojerevantsika efa misy clip be dia be ao gadona maro samihafa ary artiste hafa ihany koa zay miara-miasa aminay maromaro mihitsy izy ireo dia anankiray zay zany tena tsy mifidy gadona mihitsy aloha hatreto satria hatreto aloha zany a indraindray mantsy misy olona manao hoe rehefa gadona ohatry zao dia mety hoe tsy ho vita na ohatr'izay fa hatreto aloha zany a efa nandalovana avokoa na tropical évangélique eo ihany koa ny hoe somary urbaine eny hitanareo reny a dia hatreto aloha zany dia ohatrany hoe hitanay foana zany aloha zany hatretony hoe ahoana ny fomba hanatsarana an'izany hirana satria amin'ny voalohany zany ianao tsy maintsy mihaino an'le hira dia rehefa apartiran'le avy mihaino an'le hira ianao a dia mandinika any amin'ny hoe inona ny hanatsarana an'izay zavatra zay aloha hatreto avy eo zany dia rehefa avy eo ianao dia miditra amina toerana hoe toerana ohatrohatry ny ahoana koa sary mendrika an'izany zavatra zany zany hoe zay aloha zany a mihaino an'ny suggestion an'le artiste ihany hoe ohatrohatry zao ny eritreretinay fa na izany a zay tsy maintsy mandinika koa zay hoe mety am'le zavatra atao ve zay a dia avy eo zay manapa-kevitra minégocie am'le artiste any amin'ny hoe ho atao ary le toerana dia ohatrohatry zao ny fomba hitondrantsika an'le clip a dia rehefa eken'le artiste le izy a dia eo am'izay tsika miroso amin'ny tournage zany dia avy eo indray a vita ny tournage iny a dia eo amin'ny vita montage indray le izy a dia somary mety hoe mijery kely le artiste dia hatreto aloha zany anay zany sy artiste anjery izy dia tsy hoe naninona fa tena hoe afa-po tsara daoty fa ny anay zany tiako tsindrina zany hoe tsisy hoe rehefa gadona zao na ohatr'izao dia hoe sarotra na hoe tsy vita le izy fa hatreto aloha zany tafavoaka hoe afa-po sy hoe afa-po tsara na artiste na orinasa na mariage efa nisy ve hoe mba tsy voatery eto Antananarivo tsy voatery eto Antananarivo ihany sa manahoana nareo anaty ya zay aloha zany a tsy miorina fotsiny amin'ny eto Antananarivo fa na mivoaka faritra tsoriko hoe mivoaka faritra tiako tenina na live a na clip a na spot pub dia afaka ihany koa ivoahana avokoa zay zany tsy voasakany hoe eto Antananarivo ihany fa efa misy ihany koa ao misy clip ao zao tany Majunga atao clip ny Genia dia zay zao anisan'ny anankiray zao zay natao tany Majunga mihitsy le izy ona manidikitika kely anahy fotsiny voateny foana matetika le resaka live zay efa manomboka misy ve zany ny any ivelany efa hita mihitsy hoe DVD live tonga dia UFPN le concert ray manontolo io efa miditra amin'izay zany tsika amin'izao fotoana ya raha zay manokana aloha zao a dia manao ohatr'izay mihitsy zao zay afaka miandraikitra izahay a ny amin'ny hoe fandraiketana an-tsary a ary eo en même temps an'iny zany sady mandraikitra ny feo a dia avy eo zany tonga dia mivoaka CD tonga dia miaraka amin'ny jakety ny CD mety efa nisy ve zany hoe fitaovana fotoana nareo efa nandraikitra an'le hoe toerana dia tratrany tsy ampoizina ie tena efa nisy a ary efa be dia be satria ohatra zao a amina fotoana anankiray zao ohatra hoe manome rendez-vous amina toerana anankiray ianao dia miresaka amin'le olona ianao dia efa ok le izy tonga le fotoana anaovana tournage tonga ao ianao miaraka amin'le artiste tsy ok tampoka le izy fa nafinaritra lohatra amin'izay a isoronan'Andriamanitra dia zao hoe nahita option B foana zany ary le option B aza tsara noho le option A ohatr'izay foana zany dia nay zany iny zany ny zay zany raha ohatra hoe nanana eritreritra anankiray hoe zao ny fampiresana tamin'le artiste ohatra zao le eritreritra tamin'le izy a ka raha ohatra sendra tsy tanteraka izy iny dia eo zany no tena ilana ny hoe expérience anao zany miasa amin'ny fotoana iny satria eo ianao zany miimprovy ianao a mieritreritra ianao hoe mahita toerana ianao zao na dia ratsiratsy amin'ny fijerin'olona any zany mampakasary ama hoe vidéaste anao a dia ianao no mieritreritra hoe aiza kosa ny côté tsara amin'izy ity inona no afaka hanatsarana anazy satria ny tena olana mantsy indraindray a
dia misy fotoana zany le olona mieritreritra hoe io rehefa hoe io le toerana hita dia ohatrany hoe fivoahany kanefa mbola misy ny atao hoe post prod dia ao anatin'iny zany mbola afaka asiana efe afaka modifiena zavatra be lehibe zany afaka hoe atsaraina amin'le izy ohatrohatr'izay zany anay fomba fiasako mihitsy moa zany ohatr'izay fomba fiasako zany en tant que réalisateur ana ya mbola tiana rakoto avony avy eto amin'ny empreinte image anahoana kosa indray ny ianao sy ny taona 2015 ny tetikasa efa tantaraina moa teo hoe manao mariage reny corpo miaraka amina orinasa reny fa mety sokatra ve na ny amin'ny documentaire na film fiction na tsy ie hatreto aloha zany ny hoe efa hita manangasanga dia ny alohany efa hita igny aloha no tenenina hoe efa miezaka ihany koa zany mitadiny hoe amin'ny fomba ahoana indray ny fomba anehoana ohatra hoe documentaire hoe amin'ny fomba fijery avy aty aminay indray zany hoe ohatra ny ahoana ny fomba anehoana hitantarana zavatra anankiray amin'ny fomba ahoana ny andraketana tsara zavatra anankiray amina sujet maro samihafa zany tiako tenenina fa documentaire zany aloha zany no hatreto no efa hoe manangasanga toto-saina ary hoe eo andala mpijerevana ny hoe amin'ny fomba ahoana ny anehoana ihany koa ny hoe anatsarana ihany koa ny tontolon'ny documentaire zany ao anatin'izay amin'ny fomba fitsekina ihana azy zay tena eny ary dia toy ny mahazatra moa rehefa mikitika ny minitra farany atao anatin'ny fandarana dia mety mizatra tsy voantaninay na tsy voaresakitsika teto mihitsy na mety ioatra n'izany resaka tontolon'ny sary na zay tianareo resahana dia fotoana amin'izao anankiray aloha zany a hoe ny azo resahana aloha zany a mihoatra ny tontolon'ny sary ozy izy ianao dia ny azo resahana aloha zany dia hoe sika zany a tokony manana fijery misokatra ihany koa zany hoe tsy mijery zany tsika ny amin'ny hoe zao ny tendance na izao za tsy manakana any amin'ny hoe zao ny tendance ana sary na hoe zao indray no anina fa mila manana ihany koa zany lay personnalité zany ao anatin'le izy hoe inona no fototra entinao ao anatin'le sary dia eo anatin'iny zany na ny client na ianao réalisateur zany ao anatin'izay dia voafoko anatin'izay daholo ny amin'ny hoe tokony mana ianao zany fomba fijerinao manokana ahafahanao mampivoatra sy mivelatra n'le fomba fijerinao anazy dia efa ko manarakaraka an'izay ny afatra kely misaotra ny be diabe ny TV plus sy Madagasikara aloha ny vahiny taty nanaiky ihany koa tonga taty ihany koa dia saorana be diabe anareo ny amin'ny fiantsonanay satria nareo zany zao ny antso nefa nareo ndray tonga aty aminay dia saorana be diabe anareo noho izany dia efa ko manarakaraka an'izay ny amin'ny hoe averiko farany amin'ny hoe fiarahana miasa zany izahay aloha zany dia tsy mikombona mihitsy zay na fiara-miasa amin'iza na olo-tsotra na orinasa na rehetrarehetra afaka iarahana miasa daholo na ihany koa olona hoe maniry hiara-iasa aminay fotsiny hoe en tant que hoe prestataire zavatra afaka ataonay avokoa zany rehetrarehetra zany ary zay tsy manavaka ary tsy manokana ny tenanay ihany koa zay hoe eto zay na eto zay fa vonona hiara-iasa amin'ny rehetrarehetra ary miara-iasa amin'ny rehetrarehetra ya misaotra betsaka ya misaotra betsaka dia misaotra mbola tiana rakoto avony misaotra ny empreinte studio ihany koa nanokabaravarana ho anay tamin'ity anio ity dia misaotra anareo tany an-trano nanaraka hatramin'ny farany miontsika amin'ny arina toy izao indray misaotra tompoko misaotra betsaka hitanao ny clipny Pitleo mitondra lohateny hoe zay koa zany dia nirahana tamin'ny ekipa ny empreinte image réalisation mbola tiana rakoto avony dia isaorana be diabe ihany koa reto ekipa mahafinaritra be diabe reto dia tsy voatanisa moa izy reto ato ny figuranty ato ihany koa zalahy zay nanampy tamin'ny lafiny teknika dia mampanantena anareo zavatra mahafinaritra be zany ary tena tsara dia maniry